Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefa mba asa ravoravo ny fokisy ny fanako indray tafaona amitsika hitondra fampianarana sy toroteny mahakasika indrindraindrindra ny batisany fibebahana tsy batisany rano fa batisany fibebahana satria zay mihitsy ny tena izy a batisany fanolorantena ary batisany fibebahana andolo hivavaka tsika dia iroso amin'ny fampianarana aorinan'izay makasitraka indray tompo satria manana nyty fotoana lehibe ty indray zay andraisana ny fampianarana sy ny fampaherezana avy aminao ary ny taridalana manokana avy aminao tompo tena mitenena aminay ary ampaherezo zay a vangio fona sy fananay ary aoka zay zavatra ianarana eto mba tena hitoetra omponay andresy lahatra anay ary anovany fosiny sainay amin'ny anaran Jesosy amen. Atao amin'ny Matthieu toko fafito no vakitsika menakavy vakiko amin'ny anarany tompo manao hoe Matthieu toko fafito eo amin'ny andininy fatelo amby folo no makiko azy amin'ny anaran Jesosy manao hoe midira mivavady ety ianareo fa lehibe ny vavady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy andininy faraiky amby roapolo tsy izay rehetra manao amiko eto tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra maro no anao amiko amin'izany andro zany ka anao hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay melamika anareo fa mpanao meloko tatao dia miresaka momba nyity batisa ny fibebahana ity isika menakavy ny batisa ny fibebahana araky ny efa nampianariko tetombaly dia nilaza ny tompo amin'ny marika toko fahenina amby folo andininy fahenina amby folo manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena izay mino sy atao batisa no vonjena tonga dia hidirako avy hatrany izay resaka izay ny batisa riavana dia tsy mahavonjy raha tsy mino aloha le olona ny batisa dia tsy mahavonjy raha tsy nandray an Jesosy aloha le olona ho tompony fiainany nandray an Jesosy ho lasa mpamonjy azy nandray an Jesosy ka vonina ny anompo azy dia tsy misy dika ny batisa raha tsy tena nan'olo tena ho an'Andriamanitra ny olona kiray ka tena nibebaka niala tamin'ny fahotana raha ohatra ka ny batisa fotsiny no vonjovonjena raha ohatra ka ny batisa fotsiny no mahamaiky nefa le olona mbola tsy tena nibebaka nefa le olona tsy mbola tena nanolo an Jesosy de zero ny valin'izany eo anatin'Andriamanitra karazan'ireny le olona manao akisitriky amin'ny anaran'i Jesosy misy manko riavana ny olona zay mihitsy kolo zany mamaiky azy hoe mila atao batisa de vonjovonjena ny batisa de maika be ny batisa de nefa izy tsy nisy fibebahana tsy nisy fanolorantena
tsy nisy tena fanolora tena lalina ho an'Andriamanitra, tsy nisy fibebahana lalina ho an'Andriamanitra. Fa de hoe natao batisa fotsiny ny olona de mila atao batisa izy, mijoboka ny anaty rano ny olona de mijoboka izy. Tsy natao batisa ianao, tsy natao batisa ianao raha vao tsy misy fibebahana lalina, raha vao tsy misy fanolora tena lalina ho an'i Jesosy, de karazana nanao akisitrika fotsiny ianao tamin'ny anaran'i Jesosy. Tsindriko tsara hoe nanao akisitrika fotsiny tamin'ny anaran'i Jesosy, de nilemana rano tamin'ny anaran'i Jesosy, niletika tany anaty rano tamin'ny anaran'i Jesosy, de mpanota mainy ianao nitsofoka tao, mpanota leny ianao nivoaka tao a zéro ny valiny. Ary eo sady de fa maliko an'le fanontanian'ny olona sasany reny mana hoe pastera mety ve raha averina atao batisa, fa zay efa natao batisa tatsy de efa natao batisa tatsy de mety ve raha averina atao batisa. Le izy de ino tsara ny fampianarana zareko aminao, le izy ny famerenana batisa tsy azo atao, ny famerenana batisa tsy azo atao, tsisy an'izany olona averina atao batisa fa ny roa fanotelony zany ao anaty baiboly. Fa ny misy kosa de zao, olona mbola tsy nibebaka tsara ianao nefa naletika tany anaty rano tamin'ny anaran'i Jesosy, olona mbola tsy nanolo tena tsara ianao nefa nilemana rano tamin'ny anaran'i Jesosy, olona mbola tsisy fiovampo tsara tao anatinao, ianao mbola tsy nahatsara an'izany hoe inona ny fibebahana, inona zany tena mivavaka, ahoana zany fitiavana an'Andriamanitra zany, tsisy ninina fantatrao zany, notohizanao fijangajangana, notohizanao ny adalana, notohizanao ny teny ratsy, tsy niova tamin'ny lainga ianao, fa mba mivavaka amin'ny teny tsy fantara fotsiny, vavaka ny tabataba fotsiny, mba lasa ny hira fiderana fotsiny. Fa ny fangalaram-badin'olona teo ihany, fampirafesana teo ihany, nefa ianao nasitrika tany anaty rano tamin'ny anaran'i Jesosy de tsy batisa ny anaran'izany, fa mbola verika ny hoe akisitrika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka raha atao ianao amin'le 17 de tsy hoe averina atao batisa, tsy averina, fa io ianao vao tena ho atao averiko, tsy hoe averina ianao. Mety efa intelo ianao nieritreritra ianao fa efa natao batisa intelo, nieritreritra ianao fa efa natao batisa indray mandeha, nieritreritra ianao fa efa natao batisa fanoroana, nefa ianao tsy nisy fibebahana marina, tsy nisy fanolora tena marina, tsy nisy an'izany tena hoe nandray an'i Jesosy tena tao amin'ny fonao, tsy tsapanao hoe ny fahotanao teo ihany, ny adalanao teo ihany, fa ianao lasa mba nihira fiderana fotsiny, ianao lasa mivavaka ny tabataba fotsiny, ianao lasa niova fiangonana fotsiny, de nasitrika de tsy batisa ny anarany, tsy batisa. Fa ny batisa tena batisa raha baiboly de ialoavana zany hoe mandeha aloha ny fibebahana, mandeha aloha ny fanolora-tena, mandeha aloha ny tena ino izy ty fialana amin'ny fahotana, fiekena amin'ny fahotana. De izay le olona nahatsapa fa tena niaiky, nahatsapa fa tena diso, nahatsapa fa tena zay vao tena vavaka, aletika ao anaty rano am'izay. Ino ny atao hoe batisa, ary batisa ny fibebahana, batisa ny fanolora-tena, batisa ny fiovampo. Ka raha mety efa nasitrika indroa tany anaty rano ianao, na indray mandeha, na intelo, de tsy averina kory ianao, fa amin'ny lahady le 17 zay vao atao batisa, amin'io alahady io vao atao, fa tsy hoe averina hoe za efa intelo nanao batisa zany, non tsisy an'izany ao anaty baiboly. Ny batisa indray mandeha any, de ny batisa ny fanolora-tena, ny batisa ny fibebahana. Ny batisa tsy anara-piangonana, tsy anara-piangonana hoe natao tatsy amin'ny fiangonana tatsy ianao de tsy maintsy averina hono rehefa tonga tsy amin'ny fiangonana atsy, tena hahadosoana goavana zany re avana. Za manokana atao amin'ny fiangonana misy fiangonana vaon'oloko. Raha ohatra le olona ka efa tena natsiaro tena ny bebaka tsara tany amin'ny fiangonana nisy azy tany aloha, nanolo tena tsara tamin'i Jesosy izy tany amin'ny fiangonana nisy azy teo aloha, tena hoe natsiaro izy fa tena voavonjy izy tamin'izy natao batisa, de tsy anjarako ny tsara, tsy anjarako ny tsara hoe taiza anao ny vita tany amin'ny pentekotista, tatsy amin'ny Jesosy ianina, tatsy any nanao tsy maintsy rehefa tonga tamin'ny vaon'oloko ianao tsy maintsy averina, tsy anjarako ny mitsara. Fa rehefa izy no nanaiky, izy no nalala, izy nanana fahatsapana tamin'izy natao batisa, izy de nanana fahatsapana fa tao anatin'ny fanolora-tena lalina, tena niova fo, tena nibebaka, tena an' Jesosy.
tsy anjarako ny hoe rehefa tonga ato amin'ny vaony oloko ianao dia tsy maintsy averina fa tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo ianao rehefa ato amin'ny vaony oloko raha tsy averina. Lasa batisa fiangonana zany, lasa batisa anara-piangonana. Ahoana ny hitsaranao fa ny fiangonanao ny tena izy, ny fiangonanao ny tena marina, dia ahoana ny any amelohan'ny hafa fa ny hafa tsisy dikany. Rehefa le olona tenany izy amin'ny persona mihintsy no mahatsapa, satria fahatsapana ianao manokana fa tsy fahatsapana ny fiangonana. Fa io adosoana goavana ho an'ny fiangonana sasany. Raha tsy atao batisa atao aminay tsy voavonjy, atao aminay ihany ny batisa ny tena izy, nefa tsy fantatrao akory io olona ataonao batisa io, io tanora ataonao batisa io, tena ny olona niovafovy eo, tena ao anatin'io ve Jesosy? Iza no nilaza aminao, aiza ao anatin'ny baiboly no nilaza fa tsy maintsy ny anara-piangonanao no mety anaovana ny batisa olona zay vao any an-danitra. Fibebahana, fanoloran-teny, fiekena fahotana, fiovampo, zany ny condition melohan'ny batisa. Zany ny fipetra melohan'ny batisa. Fa tsy misy olona atao batisa fahatany kanefa ny olona tsy niovafo akory. Fa tsy maintsy reo aloha fanoloran-teny, fanompona an'Andriamanitra. Zay teboka ray voalohany. Fa teboka ray faharoa zay mbola tiako tsindrina foana ry havana. Fa tsy mety any ko ny hoe satria ireo dia mifanohana foana izay mino sy atao batisa no vonjena. Dia tsy mety any ko le hoe nino ianao, nibebaka ianao, nanolo teny ianao, niovafo ianao, fa tsy mila batisa ianao. Tena tsy izy zany. Fa efa noteneniko teto tamin'ny farany fa ny fanoloran-tenanao an Jesosy, ny fibebahanao marina eo anaty an'Andriamanitra, ianao niovafo marina, dia tsy hoe niovafo fotsiny amin'izao tany anaty, nandrain Jesosy fotsiny tany anaty, fa hita taratra ety ivelany, hita taratra ety ivelany. Ohatran'ny olona anankiray atao mariage, ny tena mpivady dia efa nisy fitiavana atao anatin'ny fo, ny tena mpifankaty dia misy fitiavana tany anatin'ny fo. Ianao le tiako mandrakizay, ianao le mahafinaritra mandrakizay, any anatin'ny fo efa nisy mifandray, fanorokoroka ve tsy atao any amin'ny mangingina. Fa saingy ny tena fanambadiana dia tsy ilay miafina mangingina anareo mivady fotsiny ny fanorokoroka any, tsy ilay teny mamy ataonareo, tsy ilay secret anareo any, fa ny tena fanambadiana dia le iny ianao fa tazana manao voile, manao costard fa atao mariage, manolotra peratra, manao soni ary amin'ny lamerie, zay le tena fanambadiana. Tazana manao soni, tazana fa mitondra boky mpianakaviana, zany tena fa tsy le hoe mifanorokoroka fotsiny. Ohatry zany mihitsy ny batisa. Tsy any amin'le hoe ny nandray an Jesosy dia nibebaka dia niovafo ady tsy ampy zany, fa tsy maintsy tazana ianao ny amoron-dranon'ny Jordan, tsy maintsy tazana ianao lemana rano ianao, nisitrika any anaty ranon'ny batisa ianao. Izany tompoko no voalazany baiboly, zany ny fahamarinana ara-baiboly. Tsy ampy fotsiny le hoe rehefa mino an Jesosy dia zay rangaha. Inona nefa ny manakana anao, inona ny manakana antsika? Izy zavatra hita mamiariary ato anatin'ny baiboly nataony Jesosy zany, niaraka amin'ny akanjo Jesosy nikeny amoron'ny Jordan, ary nanakana azy mihitsy Jaona mpanao batisa hoe aza tsy ianao anao batisa zany fa ianao olona zanak'Andriamanitra tsy manana fahotana, ianao ndray ve nandeha ho aletiko ato anaty rano. Fa i Jesosy tsy nanaky, ekeo ihany ankehitriny. Fa izao no mety amintsika hatateraka ny fahamarinana rehetra. Ary eo no zavatra anisan'ny mampatahotra ry havana. Ozy izy eto amin'ity Matthieu 7 ty, midira ho amin'ny vavahady ety ianareo izy, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro miditra, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Anisan'ny filozofia, anisan'ny argument entin'ny olona sasany tsy anatanteraka ny batisa io dia ny hoe
ka ny rano maloto aiza nahita rano aiza nzososao ka ny rano zosososy nsisinysisa tsy excuse zany tsy fialatsiny zany manahirana ny manao batisa panakarena veny de ataonao batisa fa aloha taon'le sinobinobine kely sina rano kely reny de efa le rano kely raha lasena vavy tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy malalaka sady migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro ny lasana de ozy izy tamin'ny andininy faraiky amin'ny roapolo tsy izay rehetra manao amiko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay eny an-danitra no tsindriny Jesosy tsara tsy le hoe manao amiko tompoko fotsiny tsy le hoe mieritreritra anao bebaka sy nan'olo tena fotsiny fa manao ny sitrapon'ny raiko inona le sitrapon'ny ray hoy Jesosy zao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra manao sitrapon'ny ray ve ianao tsy izay rehetra manao amiko tompoko Jesosy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko izay ny lanitra eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zay tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao fa zay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zay ary de ambarako amin'ny marina de marina tokoa fa hoe tsy mba fantatra akory anareo hatray melamiko nareo fampanomeloko inona no toetsaina nentin'ny reto olo reto nanasika an' Jesosy nanasika an'Andriamanitra rehefa teo amin'ny fitsaran'Andriamanitra de nisy toetsaina netiny nisy resaka netiny inona le resaka netiny Jesosy eo efa nanao fahagagana tamin'ny anaranao zay efa naminany tamin'ny anaranao zay efa amin'ny andininy hafa izy de hoe efa nitorotenitenana andalana teny ianao teny tanànanay teny ianao efa namoaka démonie zay efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay nanao asa lehibe fa hoy ny tompo tsy fantatro ianareo tsy fantatro nareo fa miala tsy fantatro ianareo fa mpanomeloko fa maninona reo olo reo nandroka démonie reo olo reo nanao fahagagana reo olo reo naminany tamin'ny anaran'i Jesosy fa nanina tsy nanao sitrapon'ny ray aza mieritreritra riavana hoe zay foana ho anteneniko tsika zany ny teny pastera de adaladoly ve zany reny olo reny ianona zao jerena ampiasain'Andriamanitra ianona ireny zao iny vehivavy iny zao tena nampiasaina tsy nanao batisa ny fibebahana zany iny tsy nanohatra batisa fibebahana mihitsy ary iny very ve zany iny aminao pastera ianona zao jerevo ampiasain'Andriamanitra mihitsy amin'ny asa mpanafahana amin'ny asana délivrance mpiandro firiny navokany iny amanaliny ange mpiandro eo amin'ny fiangonana zareo navokany very ve zany reny olo reny fa nareo rery ve zany ry pastera ny voavonjy jerevo zao ny fiangonany rianina mamirapiratra mihitsy rehefa tonga ho aminy anao tena mirotsaka ranomaso mihitsy amin'ny fiderana mahay mitoroteny ny pastera iny ary mataona olona hoy Jesosy tsy fantatro nareo satria maninona misy sitrapon'Andriamanitra tokony nataonao misy sitrapon'Andriamanitra tokony ho taterahanao fa hoy ianao tsy mila an'izany efa ampiany anay fampianaranay izay efa manao fahagagana zay efa manasitrana marary zay mataona olona marobe zay tsy mila an'izany batisy zany tsy mila an'izany batisy zany zay de hoy ny tompo lazaiko aminareo marina fa iteny aminareo aozy izy hoe tsy fantatro ianareo tsy fantatro ianareo ny fiangonana misy a de manao délivrance manasitrana ny marary be da be ny olona sitrana marary sitrana tonga tao mivao ny olo ny fiangonana misy a de misy olona niova fo maro ny mpisoro toka maro mifokarongona tamin'ny fiangonako ny lasa pastera maro ny olona mpijangajanga sy mpivaro tena atony lasa mpanompon'Andriamanitra lasa mpiandra maro ny olona tao anaty adalana sy fahotana ny lasa mpanompon'Andriamanitra fa tsy ampy zany tsy ampy ny hoe iny ianao fa lasa nanao akanjo fotsy de lasa mpiandra tsy ampy ny hoe iny ianao fa lasa bidera tsy ampy ny hoe fa misy zavatra anankiray zay nizingizin'ny Jesosy zao ny mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra de ny batisa ny fibebahana tsy fantatro ianareo hoy Jesosy fa mialamiko nareo fa mpanomeloko amin'inona olona nandroka démonie reo olona ny tena tsy fantatro reo olona naminany reo olona nanao fahagagana lehibe reo ka ahoana ny lazainy Jesosy fa tsy fantatra sy tsotra le antony tsy nanao batisa
tsy vita batisa satria misy fahamarinana reo riavana mifameny foana izay mino sy atao batisa no vonjena fa tsy hoe zay mino fotsiny na zay atao batisa fotsiny hoe natao batisa anao nefa tsy mino nefa tsy mibebaka nefa tsy nanolo tena nefa anao natao batisa tsy izy zany ary tsy izy ihany koa le hoe ianao mibebaka ianao nao asa fahagagana ianao lasa mpiandry ianao nanolo tena nefa tsy natao batisa tsy izy koa zany ny fahafiainon'ny famonjena de le tenin'ny tompo tenin'i Jesosy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'Ray ny Zanaka ary fanahy masina atao mpianatra aloha le firenena manaiky an' Jesosy aloha le firenena avy eo le olona atao batisa amin'ny anaran'Ray ny Zanaka sy fanahy masina na hoe amin'ny anaran'i Jesosy mety daholo zany le izy rehefa mijery anao atao amin'ny Matthieu 22 de nanao fanoharana Jesosy makasika ny hoe ino izy ty fampakaram-badiny zanak'olona ary makasika indrindraindrindra ny hoe inona no hitranga manao fanoharana Jesosy ny amin'ny fampakaram-bady sy ny amin'ny fiviany Jesosy satria ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra de hoarina taky ny fampakaram-bady anankiray ny fiafarany zao tontolo izao ny fiaviany Jesosy ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra de hoarina taky ny fampakaram-bady ny zanak'ondry eo amin'ny Matthieu 22 andininy fahavalo manao hoe de hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra amin'ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika koa makanesa ianareo no misapana an-dalana ary izay hitanareo de asaho ao amin'ny fampakaram-bady de nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary de feno mpihinana ny fampakaram-bady ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady de hoy izy taminy risakaiza ahoana ny idirana hoeto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia sina izy ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany de arioany amin'ny maizina ny ivelany izy any no isy ny fitomanina sy ny fikotroana ify fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina enjana be frazy farany io maro no antsoina fa vitsy no fidina inona monina tonga an' Jesosy ny tenany io resaka io hoe maro no antsoina fa vitsy no fidina zany hoe be da be zany ny olona antsoina fa kristianina betsaka ny olona antsoina fa mpivavaka mpino mpivavaka tsy amin'ny fiangonana aty mpivavaka aty kristianina aty fiangonana zokony fiangonana zandriny zay pentekotista zao zay mpivavaka am' Jesosy zao zay eo mivao zao sy be da be zany no antsoina ao anatin'ny sehatra mahakristianina betsaka no antsoina fa vitsy no fidina maro no antsoina fa vitsy no fidina inona moa tonga an' Jesosy ny tenany hoe vitsy no fidina rehefa mijery ny tantara io anao sy ny contexte eo ambony eo de hoe vitsy no fidina satria naninona satria nisy lehilahy teo niditra tao anaty fampakaram-bady ary io lehilahy io de tsy nanao an'le akanjo ny fampakaram-bady efa nyteneko taminareo teo fa ny fiaviany Jesosy de hoarina taky ny fampakaram-bady inona le atao amin'ny fampakaram-bady misy olona saina ao anaty fampakaram-bady inona ny atao rehefa ao anaty fampakaram-bady ny fampakaram-bady ankiray de misy fiarana amin'ny sakafo miara-mihinana ary taky zany mihitsy eo fanjakan'Andriamanitra miara-mihinana miara-misakafo miara-mifaly inona ny atao rehefa ao anaty fampakaram-bady menjaika ny olona manao akanjo ny olona zay akanjo tsy entina tsy le akanjo fitondra amin'ny mécanicien hoe rehefa miasa rehefa mandeha miasa ny mécanicien de manao ino izy ty manao combinaison de misy mienaka tsy zay
rehefa mandeha mivarotra ianao de manana ny akanjo fentinao mivarotra. Rehefa mandeha miasa ianao ohatra hoe mpivarotra charbon de tsy ny akanjo fivarotanao charbon no entinao amonjy mariazy, tsy le akanjo fitondranao manao receveur na bus, tsy le akanjo fitondranao manao chauffeur, tsy le akanjo fitondranao manao police no entinao na akanjo fitondranao amin'ny miaramila hoe za général ka amonjy mariage de apetapetaka ny tsinao. Tsy reny no akanjo fitondra amin'ny mariage, fa ny akanjo fitondra amina mariage dia akanjo miavaka mihitsy, manao costard ny olona ambony ambany, manao robe ny olona, manao costume ny olona, manao akanjo mihaja ny olona satria amonjy mariage. Teto amin'ity fotoana ity nefany de rehefa natao ny fampakaram-bady de nahita lehilahy anankiray Jesosy eo amin'ny 1:20 ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady de hoy izy tamin'ny risaka izy ahoana ny idiranao eto nefa ianao tsy manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady de sina izy. Rehefa nojahan'ny mpanjaka niditra mpanjaka tsy ijakory fa Jesosy de nahita andreo karazana olona de nahita lehilahy anankiray nanao combinaison, nanao akanjo zay tsy fitondra amin'ny fampakaram-bady, nanao akanjo zay tsy miendrika an'ilay fampakaram-bady. Nanontany ny mpanjaka, inona ny ataonao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Tsy hitany le lehilahy zay teneniny. Inona ny tiany Baiboly resahana amin'izany? Efa fantatsika foana ny hoe ny resaka fa Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny fony jeren'Andriamanitra. Tsy zay ve le resaka efa mandeha foana? Fiovampo izy tsika ny ilaina, fiovampo ny ilaina. Rehefa nandray an Jesosy de ampy zay, rehefa ao anatinao ny tompo de ampy zay. Zay le resaka. Andriamanitra tsy mijery ivelany fa lefa ona mifonao ny ova de fa zay ty daviny tompo. Fa azafady fa tamin'ity Matthieu 22 ty nijery ivelany Andriamanitra, nijery ivelany Andriamanitra, nijery le akanjo fitondra fampakaram-bady, tsy le tao anaty fotsiny no nijeren'Andriamanitra hoe io izy fa ty be an'le mariage, io izy fa fianaka. Non, fa nijery ivelany Andriamanitra. Zay no nahitan'ny akanjo ny lehilahy io hoe tsy manao akanjo fitondra fampakaram-bady ianao. Nijery ivelany Andriamanitra. Izay mako ny anisan'ny toetraitsika. Tsy mila zany batisana anaty ranobe zany. Zavatra angitsangitsy ivelany zany izy. Ny an'Andriamanitra rehefa mifonao miovy de fa ampy zay. Tsy mila zany ranobe zany, tsy mila zany mitsofoka any anaty rano zany. Ny fonao sy ny sainao ny jeren'Andriamanitra. Any anaty mifonao ve niova sa tsy niova? Attention ry havana. Fa tena mijery Andriamanitra eto ary mijery an'ilay akanjo ivelany, nantany an'ilay akanjo ivelany. Aiza ny akanjo anao ry rahalahy, rangaty io izy Jesosy, inona ny ataonao eto nefa ianao tsy manao ny akanjo fitondra fampakaram-bady? Mijery an'ilay batisa ivelany Andriamanitra. Averiko mijery an'ilay batisa ivelany ary io le batisa io akanjo io de tandindon'le batisa, ilay batisany fibebahana. Zany mako anisan'ny adevitry ny olona. Io izy tsy akijery nina fa rehefa tambola kely efa natao na rehefa le any anao de le manakely ny lohanao. Tena matoy natao tao anaty ranobe rehefa. Tamin'ny andron'ny Jesosy ange nisy tempoly. Tamin'ny andron'ny Jesosy ange nisy natao hoe synagogue any Jiosy. Zany synagogue any Jiosy zany tompoko de fiangonana zany. Zany tempoly zany de fanateram-panaty zany, fiangonana zany, fitediavana an'Andriamanitra zany. Fa tsy voalaza tao anaty Baiboly mihitsy hoe io Jesosy fa natolotra tao amin'ny synagoga ka namety ino izy ty nasiana rano kely ny lohany rehefa 30 taona izy de natao batisa tao amin'ny synagoga. Non, tsy tao amin'ny synagoga Jesosy ny natao batisa fa tany anaty ranobe, tany amin'ny on'ny Jordan.
mila fatatsika zany ry havana efa nisy tempolo tamin'ny andron' Jesosy, nisy sinagoga tamin'ny andron' Jesosy, nisy toeram-pivavahana tamin'ny andron' Jesosy, nisy fiangonana tamin'ny andron' Jesosy, fa tsy voasoratra hoe tao izy no natao batisa, fa tsy maintsy tany amin'ny onon'ny Jordana, satria ny baiboly ihany koa dia milaza fa niarana levina tamintsika tamin'ny batisa, ka tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty no ananganana antsika ihany koa amin'ny fiaina mbaovao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Niarana levina tamintsika tamin'ny batisa, zay ny eto amin'ny ino hoe Romanina toko fahenina eo amin'ny andininy faefatra andininy faharova kiko hoe sanatria zany ataotsika zay efa matiny amin'ny hotahoana no velona amin'ray, tsy fantarareo va fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy, natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Zay natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy izy dia natao batisa tao amin'ny fahafatesany. Andininy faefatra koa niarana levina tamin'ny batisa tamin'ny fahafatesana isika, mba ho taky nananganana Kristy tamin'ny maty voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Eto ny baiboly dia miresaka momba ny atao hoe fahafatesana, hoe ny baiboly ny batisa dia hoarina tahaky ny fahafatesana. Ozy izy eo amin'ny andininy fahatelo, tsy fantarareo va fa na iza no efa natao batisa amin'ny Kristy dia natao batisa amin'ny fahafatesana, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Fantareo ve ny dikan'izany teny zany? Niarana levina tamin'ny batisa, niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, na levina ho amin'ny tahaky ny batisa tamin'ny batisa, mba tahaky ny nananganana Kristy tamin'ny maty no ananganana antsika ihany koa ho amin'ny fiainam-baovao. Zany hoe na levina Kristy tao am-pasana, nitsangana izy rehefa afaka 3 andro sy 3 alina, nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Rehefa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny fiainam-baovao. Dia ohatr'izay mihitsy ny batisa, miletika ianao anaty rano rehefa mandevina, satria miresaka fahafatesana ny baiboly eto hoe koa niarana levina tamin'ny batisa tsika, dia tsy misy olona mandevina zany ry havana ka ny loha kely fotsiny no alevina, iny tapondohany iny fotsiny, iny fotsiny totofana tany hoe angadio tany dia ny lohany ihany, fa rehefa mandevina dia ny vatana iray manontolo no alevina, ny vatana iray manontolo. Zany no mahatonga antsika eny amin'ny ranobe, satria eny amin'ny ranobe dia miletika ao daholo ny vatana iray manontolo fa tsy ny loha fotsiny fandevenana. Dia rehefa miletika iny ianao dia atsangana indray, dia iny ianao le mitsangana indray, iny ianao le mitsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Ino nandikan'izay? Le fahotana rehetrarehetra zay niainanao, le adalana rehetrarehetra ny ainanao, ny loka rehetrarehetra ny ainanao, ny fijangajangana rehetra ny ainanao, ny teny ratsy ny ainanao, ny fisolokina ny ainanao, dia entin'le ranobe any daholo amin'izay, entin'le ranobe iny fa ianao mitsangana ao amin'ny fiainam-baovao. Zany inge ny dikan'ilay batisa, matiny amin'ny ota ianao, ny levinao daholo fijangajangana ny fampirafesana, fa nitsangana ianao vita batisa iny ianao le hoe miaina amina fiainam-baovao. Hoariny baiboly amina fahafatesana ho amina fandevenana ny batisa, fandevenana ny fahotana. Ary eo no anisan'ny anindriko tsara, tsy misy olona mandevina zany ry havana ka ao anaty trano, fa ny olona mandevina dia any am-pasana, any ivelan'ny tanàna, any no alevina ny olona iray, fa tsisy mandevina dia ao an-trano ihany ny alevina ao mba mifandriny, na ho ny angadiana dia ao no alevina, na hoe ao no alevina dia asiana serikaikely ankiray tsy dia arina dia ny lohany fotsiny tsisy an'izany, any ivelan'ny tanàna. Zany no mahatonga nitsika mandevina manao batisa dia any anaty rano be, mandalo any anaty rano, any ivelan'ny tanàna, fa tsy ao am-piangonana no mandevina, tsy ao le fahotana no alevina.
androany ariavana tena mialatsiny ary mifona fa tsy maintsy mitory ny marina ary tsy maintsy tena manitsy na mety fantatra fa maro ny olona kahala maro ny olona tsy ho tia intsony manomboka eto maro ny olona tsy ho tia ny fampianarako sy ny zavatra teneniko eto na ny ihany mety tsy ho tia ny olona tsony azy satria zavatra zany mety mikitikitika ny fiangonanao mikitikitika ny pasteranao mikitikitika ny aminao sy le maizy anao kanefa azafady tsy maintsy mitory ny marina raha mbola mahazo micro tsy maintsy mampita ny tena fahamarinana fa zavatra goavana tompoko ny batisa sady araka nanendriko azy teo dia akanjo anaovanao io rehefa iona amin'ny Jesosy ianao dia fitafipana io iny le akanjo anaovanao araka le Matthieu 22 teo le hoe le inona ny ataonao eto Jesosy le mpanjaka mantsain'ilay lehilahy ianao tsy manao ny akanjo mifampakaramady tandremy ry havana ny mijery an'le hoe aza maka référence amin'ny hoe pastera ny fiangonanay rehetrarehetra fa zany ny olona rehetrarehetra mpiangonanay fa zany dia very aza maka référence an'izany tsy nasain'Andriamanitra ka an'izany référence zany fa mibaiboly ny référence anao aza maka référence hoe anaradraradreny rano fotsiny sy akatahaka olona maka tahaka ny voalaza amin'ny baiboly inona zavatra voalaza amin'ny baiboly inona le fahamarinana fa tsy le hoe inona ny fahamarinan'ny fiangonako inona ny lazain'ny pasterako fa inona le tena lazain'ny baiboly marina fa zany mako mavony olona zay ny paster efa mba manaranaraka eny dia efa manaraka ny anina rehetrarehetra dia efa miaraka ato daholo zay dia efa ato ny fiangonanay ato dia efa miaraka ao zay menaka tsara zany tsisy maharatsy an'izany tsy mampaninina angenao mijanonao fiangonanao ty resako ty tsy hoe mialahany amin'ny fiangonanao tsy zany ny resaka aloko tokoa aloha azava tsara sa tsy miteny amin'ny hoe mialaha fiangonanao dia makanesa ty avaony oloko fa ty zavatra ampianarako anao te manaraka fahamarinana venao fa so dia lalana hitondranao amin'ny fahaverezana fa Jesosy miteny tsy izay manao amiko tompokotopoko no hita fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony ndraiko fa maro no avy amin'ny anarako hoe zay efa naminany tamin'ny anaranao nandroka démonie tamin'ny anaranao nanao fahagagana maro tamin'ny anaranao fa hoy Jesosy nanao tsy fantatro nareo ka ty resako ty tsisy resaka hoe anaram-piangonana anao manaraha amin'ny pasterelitiana na manaraha amin'ny vaony oloko tsy hany ny resaka fa ny fanontaniana peraka mijoro amin'ny fahamarinana ve nao mandeha fahamarinana ve ny lalanao mizotra makany an-danitra ve ny lalanao sa mizotra makaiza fa aza mieritreritra ny hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa tena mijery ivelany izy ao amin'ny Matthieu 22 izy tena mijery ny akanjo ivelany nahitany an'io lehilahy io ianao tsy manao ny akanjo mifampakaram-bady aza miteny hoe izay ny amfona ihany dia efa ampy fa zay na tsy atao batisy ivelany zany ary tsy maninona fa zay le manarano koa moa maninona matony baiboly nanizingizina dia izay ny lalana atongavana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny tompony ahitantsika riavana malala aza atao kilalao ny mandrakizay aza lalovina ny mandrakizay assureo ny hoavinao ny mandrakizay ianao ataovy azo antoka indray mandeha ihany tompoko ny fahafatesana ary indray mandeha ny fitsaran'Andriamanitra ary indray mandeha ny fihevian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'andro raha raté amin'io ianao dia tsisy deuxième session hoe aleo fa areniko amin'ny manaraka dia ay reto daholo le tsy nety fa aleo fa amboariko indray mandeha ihany za tena manasanao ataovy azo antoka tena amin'ny lalana tena izy ve anao tena lalana makany an-danitra ve ny lalanao tena izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve ny fiainanao aza lalovina ny mandrakizay tsy kilalao ny afo be ary tsy kilalao ny paradisa zany mahatonga antsika tena mitory eto na tsy mety amin'ny olona ary fantatra fa indraindray zao fampianarana zao tena midona roa kanefa zao tsy mampaninina ny ratsy fihavanana amin'ny olona toy izay tsy hitory ny marina aminao tsy mampaninina ny ho tsikaran'ny olona sy lazain'ny olona ho tenen'ny olona ho tsarain'ny olona ty paster ty koatra zao tsy mampaninina azy commentaire-ny olona tsy mampaninina fa ny zava-dehibe amiko mila malala ny marina ary mila mitory ny marina aminao fa raha vo tsy malala ny marina ianao dia zao ozizy ny ten'Andriamanitra hoe ho adiniko amin'ny tananao ny raha andreo olona ireo raha tsy mitory amin'ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra dia ho adiniko amin'ny tananao ny raha andreo olona engany amindra fo aminao ny tompo andray anao Jesosy
hotainy tomponao ndotsika ivavaka noho ny am'izay teny tompo zay makasiraka indrindra tompo ravaka nandray zany fampianarana sy zany teninao zany zay a inao nefa zany teninao sy zany fampianarana zany de tonga naindray iaina amin'ny tena sitraponao andeha amin'ny tena lalanao fantarao reto olo reto fa misy aminay ihany tompo tena hoe mbola diso lalana ary misy ankoa malalany marina fa matahotra ny havana matahotra ny fianakaviana matahotra ny fijerin'ny olona hoe dia ahoana pastera raha miroso an'izany batisa any dia ahoana ny fijerin'ny olona za ohatra zao ny toerana misy aho am-piangonana zao ny toerana misy aho eo amin'ny fianakaviako za olona ministra za veny andeha ho atao batisa am'izao voninahitra misy ahy izao jesosy io engany zany fampianarana zany mba tena hoe analany ambo-po ao anatiny analany maizy azy ka tonga azy hitodika fa ao aminao rerian'ny famonjena atonga azy ho resy lahatra fa aniritsy tena ka hijoro amin'ny marina ary ny marina anao nafaka azy tsy ho andefo hotahinao ny zany teninao zany tompo ary ombinonao zany ary tsy miverina foana any aminao zany raha tsy efa natotosa ny nanirahanao azy misy sora tompo amen ny ariavana izay say ny fandarantsika androany izay no heveriko fa zava-dehibe mahakasika ny fahamarinana ara-baiboly dia ny fiainana mandrakizay dia ny batisa ny fibebahana izay mihitsy sy atao batisa ny vonjena hoy ny tompo zany dia manapirofo ny tena mbola fitiavan'Andriamanitra anao fa tsy tian'Andriamanitra isy hoverina dia ray azy itsika mpanaraka nyty fandarana ity ny lahady 17 décembre fito amby folo ny volana décembre no isy io batisa ny fibebahana lehibe io iany azy sabotsy namihana ambato fotsy avaradrano eo amin'ny farany ary amin'ny bus ambato fotsy eo amin'ileo temple de la guérison na eo amin'ny onony Jordan ny alalantsika azy ko izy io dia tsy batisa ny fiangonana vaon'oloko fa tena batisa ny fibebahana tsy batisa ny pasteur heritiana ary tsy misy idirany hoe voninahitra ho amin'ny pasteur heritiana na tsy voninahitra ho amin'ny pasteur heritiana tsisy idirany nisan'ny olona ihany koa na dia mahatratra amina rivony ary ny olona ho atao batisa eo dia tsisy idirany nisan'ny olona hoe zao arivo no isany na zao arivo no isany ny lehibe indrindra fotsiny dia zao isy olona tena hibebaka ao ary isy olona tena n'olo tena ho an'i Jesosy Kristy tompo isy fotoana lehibe zay tena tsy maintsy ho atao sabotsy ho avy izao le 9 décembre izay antsoko ny olona nampanaraka amin'ny fandarana amin'ny radio na télé ireo zay tena n'olo tena ho an'Andriamanitra fa tsy ho ana fiangonana an'olo tena ho an'i Jesosy fa tsy ho amin'ny pasteur dia izy tena vavaka fanolora tena lehibe ary tena vavaka fibebahana lehibe ny sabotsy 9 décembre ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana fahao ny oloko eto Antananarivo ary eto Jerosalema Karobato ambany atsimo commune eto amin'ny vahaony oloko 3 frères andrefa nambojanahary ary eto amin'ny vahaony oloko temple de la foi bypass izay ho an'ireo lehilahy sy vehivavy tena vonona hifona hibebaka an'olo tena iaiky ny fahotany ary tena tapakevitra tena ho an'i Jesosy dia io sabotsy ho avy izao io no isy izay vavaka tena fanolora tena lehibe izay melohan'ny batisa le 17 décembre dia io ny vavaka ivavahana ho atsika ho afaka tanteraka ireo fatotry ny fahotana ny latsinainy 11 décembre talata 12 larbi 13 lakamisy 14 isaky ny amin'ny 6 ora maraina dia isy fifadikanana lehibe izay mitambatra daholo aty amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary mandritry ny alatsinainy talata larbi lakamisy io fifadikanana anomanana ny batisa io mba tena olona voadio sy matiny amin'ny fahotana marina ny olona ho atao batisa tsy maty ny aranofonao akory tsy eo fato tsitra ianao raha hinan-kanina raha tsy mihinan-kanina raha inao fifadikanana fa ho velomin'Andriamanitra ny ara-panahinao ary atanjaka ihany koa ny vatanao fa ny fahotana no levony ny fahazaran-dratsy no levony ny filan'ny nofo no levony ao anatin'io efatrandro ifadiana kanina io tahiny tompontsika ary mirary
ny andraisanao fahasoavana lehibe velomatompoko vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tantety tsy mba azy